eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray dia azo atao tsara ny mampiroborobo ny fanondranana makany ivelany ary eo ny arikarena sy tombontsoa izay ananan'ny Madagasikara. Ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao dia ny entana avy any ivelany indray nefa no mitobaka sy mahazo voahana eto amintsika izay tena manimba ny toekarena malagasy tokoa. Fanampanazavana avy hatrany ary. Azo atao tsara ny mampiroborobo ny fanondranana makany ivelany ary eo ny arikarena sy tombontsoa izay anana Madagasikara. Betsaka kokoa ny entana mitobaka avy any ivelany eto amintsika noho ny fanondranana makany amin'izy ireo, anisan'ny manimba ny toekarena nefa ny tsy fahaizana mandanjalanja ireo sehatra ireo. Ohatra ao anatin'izay fanondranana izay fotsiny ny fifandraisantsika amin'ireo firenena indiana. Betsaka ny fanamorana izay nomen'ny firenena hafa ho an'i Madagasikara mba ahafahana mampiroborobo ny fifanakalozana. Olana goavana ny mbola tsy fahaiza mitrandraka izany. Toy ny efa fampiarana ny APEI ohatra ho an'ny fifanakalozantsika amin'ireo firenena Europeana izay manafoana na mampiena ny habatseranana sasansasany. Izany hoe mbola iroborobo kokoa ny entana miditra ho eto amintsika avy any amin'ny firenena Europeana. Eo ihany koa ny tarifa zero izay napetraky ny firenena indiana entina anamorana ny fifanakalozana eo amin'ny firenena rotota. Itony aloha dia mbola vitsy ireo mpandrara amin'ny safidy ny anondrana entana ho any ivelany. Ho ratsy kosa nefa ny fiantraikany eo amin'ny toekarena raha toa ka misy ny fahalalahana eo amin'ireo habatseranana sasansasany anome tombony ny fampidirana entana eto amintsika, mety hamotika ny orinasa eto an-toerana raha toa ka tsy misy ny fahaiza-mandanja. Anaovana antso amin'ireo mpandrara malagasy iroso bebe kokoa amin'ny fitadiavana tsena ny ivelany. Misy produit be azontsika exportena makany tena alotompony ny zavatra miprezenteny ambassadeur aloha dia entana hiditra ty amintsika ny tena resana fa ny entana azontsika alefany koa resaka zao misy an'ilay madamato resaka teo resaka tate bio zay misy fangatahana benabe tsy tapesipesena mihitsy ary tsy raha fahalalana io dia mety tsy vipatsika gasy mihitsy zany. Ohatran'izay keo resaka tsaramaso teo ary resaka épice resaka koa zara kakao maro le produit tokony ataontsika ary anisany anampy antsika eto Madagasikara amin'ny fanaovana exportation na entana. Zay zany no ataoko hoe agatahako amin'Andriamatoa kalety général ny chambre de commerce ny tena moa efa tsy mohotsony fa na izany tsy maintsy manato fa agatahako mihitsy amin'izao rehefa vinavinana azy efa napetraka ay zany tamin'ny tato ny fifandraisantsika amin'ireo firenena ohatran'ny Inde ao koa ny firenena hafa ao Azia ao zay mangataka zavatra be tabe ary mila zavatra be tabe avy Tohatra iray ahafaha Madagasikara mivelatra kokoa eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Mbola malalaka tanteraka ny tsena any ivelany ary eo ireo firenena izay manantona antsika amin'ny alalan'ny masoivo izay misy eto an-toerana. Mbola vitsy anisan'ny malagasy say miloso amin'ny sehatry ny fanondranana makany amin'ireo firenena hafa ho betsaka kokoa anefa ny tombony ho an'ny firenena raha toa ka mifandanja ny fifanakalozana misy eo amin'ny firenena roa samihafa.